Fatoizantsika aloha ny fampalalam-baovao taratry ny fifandimbiasam-pahefana misy eto Madagasikara ny fitsanganan'ny gouvernemanta Tsay hoy ny ministry ny jony vaovao Augustin Andriamananoro nandritra ny fandraisan'ny fahefana androany. Dingan amin'ny fametrana ny fitoniana sy ny firosona amin'ny fifidianana avokoa ny asa ataon'ireo ministra vaovao mandray ny toerana ho izy fijerena ny lafin'ny sosialy ny mpiasa ary ny fiarovana ny arena an-dranomasina kosa no lahara-pahamehana ho an'ny ministera ny hoy Augustin Andriamananoro fitaonatony Ivrasata. Nampiditra hatrany amin'ny 7.5 miliara ariary ny fanondranana azy an-dranomasina eto Madagasikara raha nitatitry ny ministera ny Tondas ho nitatitry ny ministra teo aloha. Ankoatra ny vola azo amin'ny fanondranana, antoka mampiroborobo ny sehatry ny fizahantany sy ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa ny fampiroboroboana ny jony. Tsy maintsy tohizana araka izany ny ezaka rehetra ahafahana miaro ny tontolon'ny ranomasina sy ny ranomamy hoy kosa ny ministra vaovao. Isan'izany ilay sambo lehibe Mampiaya miantsona amin'ny faritra masina ny Toliara. Aty amin'ny kolikoly sy ny gaboraraka. Tsy maintsy mametraka tsika fanjakana tsara tantana mba atsara endrika zao repoblika izao ary miezaka koa mba ampisy ny fitoniana ka tsy sanatry ny vava ho tongotsika andeha andravaeva fa anarina zay tsy mety ny fitenenana hoe tokony mitongilana zay tsy mety arenina rehefa nandray zao ataoko hoe andraikitra zao ny tena dia matsiaro fa adidy lehibe amin'ny hoe eo anivon'ny gouvernemanta zay gouvernemanta ny fampiraisam-pirenena raha zay malaza azy. Nanamafy ny ministra vaovao fa adidy ho fiatrehana ny fifandimbiasam-pahefana sy ny fitoniana ny fampandehanana araka ny tokony ho izy ireo ministera. Izany rehetra izany dia ahafahana miroso amin'ny fiomanana amin'ny fifidianana izay andrasan'ny vahoaka malagasy. Misy moa député-ny Madagasikara zay hitako teo zay manasa zany hoe tongava mijery akaiky io zay mampapetra-panontaniana ny olona fa za mino fa tsy maintsy horaisina ny andraikitra satria tsy maintsy entitra itsika amin'ny fanarahan-dalàna eto ary indrindra ny fiarovana zany hoe tontolo ny ranomasina izany ka tsy maintsy hanao fanadiadiana ny tenako mikasika zany fiontsenany sambyzany hoe manaraka ny procédure sy ny zavatra misy fehezanjaro satria ny zavatra raha ny anany ny fomba fahitako anazy zany eto amin'ny ministère-ny Jona na ny arena rehetra mihitsy dia tokony izay akora vokarina eto Madagasikara dia tokony farafaratsiny amokaran'asa aloha ahodina milohany anondranana azy. Notontosaina androany kosa ny fifamindram-pahefana teo amin'ny ministry ny jony teo aloha sy ny ministra vaovao.